Iarabana ny tokantrano manaraka ny meteotsika ny sary azy tamin'ny zanabolana nisy hatrany ny tandrivondraona tany amin'ny ilany andrefany nosy hitantsika amin'izao sary zao ihany koa fa misy ny sisan'olana taty amin'ny faritry Melaky vao maraina misy ny rindranona mandalo ao atsimon'ny Madagasikara ao ihany koa manome vanatrany an'izay tandrivondraona izay izy fa saingy somary mitatra ho an'ny afovoantany izay orana izay atao anatin'ny 3 andro avy ary tombanana tonga hatraty amin'ny morontsiraka tsy matsinana ny nosy aty ny maripana ihany koa dia miverina miakatra indray ny maripana raha ho an'ny avoantany raha toa ka nidina hatrany amin'ny 4 degré celsius zay ho an'ny faritra Analamanga sy tany amin'ny faritra Vakinankaratra iny dia mety miverina hatrany amin'ny 9 degré celsius zay atao anatin'ny 3 andro avy ny ambiny kosa tsy dia misy ny fiovana firy zany raha mahakasika an'izay maripana izay toy izao ny toetrandrontsika ho an'ny rapiso maraina aloha dia mbola somary mandraona hatrany ny morontsiraka Melaky sy Menabe mety araina tandrivondraona zay mandraondraona ihany koa ny andro ho an'ny faritra Zava sy Analanjoro ary ny faritra Atsinanana ny ambiny aloha dia mbola maina tanteraka ho an'ny rapiso tolakandro kosa nefa dia somary miandry tandrivondraona ray kotroka ny faritry Moronmania ny faritra Hotomatsiatra ary ny any amin'ny faritra Iorombe mitatra hatrany amin'ny faritra Nosy sy ny tapany avaritry ny faritra Andoha izay mbola miaina an'izay ihany koa ny ilany Atsinanana ny faritry Menabe ary ny faritry Melaky sy Bongolava tombanana ihany koa amin'ny alina dia mahazo an'izay ny any amin'ny faritry sy ny any amin'ny faritra Atsimatsinanana ho an'izay rapitso izay ny ambiny kosa dia saika maimaina ny andro na mandraona mitsitokotoko zay ho any Analamanga sy ny any amin'ny faritra Sofia ny maripana ho vinavina amin'izay rapitso izay eo amin'ny 17 sy 20 raha ny avoantany sy ny any amin'ny morontsiraka Atsinanana misy hatrany amin'ny 3 degré celsius moa zany ny any amin'ny faritra Nosy sy ny any amin'ny faritra Atsinanana ny any andrefana kosa dia 30 ka hatramin'ny 4 degré celsius ny maripana ho vinavina amin'izay androny rapitso izay hatrany ho an'ny alakamisy kosa dia mbola mitohy hatrany ny tandrivondraona ray kotroka saika miaina an'izay aloha zany ny avoantany rehetrarehetra iny voakasika moa zany ny any amin'ny faritra Bongolava Itasy ny faritra Vakinankaratra Analamanga Moronmania Matsiatra ambony ary ny faritra Iorombe mitatra hatraty amin'ny faritra Vatovavy sy Fitonany ary ny faritra Atsinanana izay ary koa ny any amin'ny faritra Nosy mitohy hatrany ny any amin'ny faritra Melaka ihany koa dia mitohy hatrany izay orana izay ny ambiny dia maina ny andro ary ny maripana vinavina amin'izay andro ny alakamisy izay eo amin'ny 19-20 raha ho an'ny avoantany misy fidinana kely zany torak'izay koa ny morontsiraka Atsimatsinanana Nosy iny ny any amin'ny tapany avaratra Atsinanana kosa 9 ka hatramin'ny 30 ary ny any andrefana dia mbola mijanona mafana tanteraka 30 ka hatramin'ny 5 degré celsius ny maripana vinavina amin'izay andro ny alakamisy izay ho an'ny andro ny zoma dia mbola mitohy hatrany ny orana fa saingy somary efa aty Atsinanana kokoa no mahazo azy zany hoe ny ilany Atsinanana ny avoantany miandry an'izay tandrivondraona izay mahazo ihany koa ny morontsiraka Atsimatsinanana Nosy mandraondraona ny andro raha ny any amin'ny ilany andrefany avoantany mety isy ihany ny tandrivondraona mitsitokotoko nefa ao anatin'izay ny ambiny dia maina hatrany loha raha ny maripana ho vinavina ho an'izay andro zoma zay tsy dia mbova firy amin'ny ankapobeny zany ho an'ny ilany Atsinanana sy ny avoantany ny any andrefana ihany koa torak'izay satria dia 30 ka hatramin'ny 4 ao zany hoe ny any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara iny misy fidinana zany loha raha ny tombatombana ny maripanantsika amin'izay andro ny zoma izay hamaranantsika azy toy ny mahazatra isaky ny talata toy izao dia ny tany falotondrivotra eto Antananarivo taorian'ny orana nandritra ny farany herinandro teo iny dia nidina ho atony ny falotondrivotra eto Antananarivo renivohitra ary manodidina ny fetrany eo amesa avokoa ny rehetra voaray ary raha ny mandrafitry ny toetry ny andro atao anatin'ny 3 andro no jerevana dia vinavinaina hijanona tony amin'ny ankapobeny izay tany falotondrivotra izay ho an'Antananarivo renivohitra izay ny meteotsika tamin'ny tian'io raha fisy iray fotoana manaraka be